Socavitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makany Kafitsony, tongava malaky amin'ny magasin Baolay. Pour votre formation après le bac, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo. GSI, université privée habilitée par l'État. Socavitre, magasin Baolay, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo, université GSI, Lulchuanao ni Vavao. Questeur misy atelo no mizongozona ao Tsimbazaza. Resabola araka izany ao ambadiky ny fanonganana ny bureau marche ny antenimieram-pirenena sy lomavambahoaka kely ny fitondrana ihany no ambadiky izany. Niverina indray ve ny toetra ratsy mikasa niaka ny abattoir itsanjozam-penaka ny filo teo aloha ny tana nefa tsy anazy fa anisy imady na ny oatra avy hatrany ny mpikambana amin'ny gouvernement. Yakatra dimapolo isanjato ny vidiny arana fandrehatra ny saribao atsoatsy iampy indray ny fasahirana ny mpanjifo iverina indray ny firarana saribao ny lalana tsy nasy mpanamboarana no antony mahatonga izany rehetra izany. Ety Manaritsy Isotry tsy lavitra ny ministera ny fampianarana misedra olona ny ireo mpianatry ny PP amin'izao fotoam-pahavaratra izao ny lalana makany ampianarana feno rano ny efitrano fianarana koa dibo-drano mety afara amin'ny fiatohan'ny fampianarana izany raha mitony ny orana. Tsy mety miarana ny firenena libiana efa taona tsy aorian'ny nafatesany Muammar Gaddafi lava ny parlementatrany ihany koa ny tolo-kevitra avy amin'ny vondrana iraisam-pirenena anangana gouvernementa ny fiara-mitantana ny toerana ny fanjakana islamika izay mahazo vahana hatrany tato anatin'ny herintaona. GSI, université privée habilitée par l'État, vous propose filière, droit et relations internationales, tourisme et voyage, management des affaires, multimédia et communication journalisme, informatique de gestion, génie du BTP, paramède GSI Bypass, diplôme Bac+2 à Bac+5. Inscription ouverte au GSI Antannarin, GSI Analakil, GSI Itaos, GSI Bypass, GSI Ambudflau. Socavitre en Outapenac. Menuiserie en aluminium. Rideaux métalliques. Volets roulants. Vitres. Tôle. Socavitre en Outapenac 020 22 682 28 033 11 256 63. Socavitre en Outapenac, très sincèrement à votre service. Pour votre formation après le bac, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo Ampatsakan Ambulkanj, vous propose les modules suivants. Secrétariat de direction, bureautique, informatique, filière, gestion et management d'entreprise, commerce international et opérations douanières, commerce force de vente. Rentrée bac 2015, 2 octobre et 24 novembre pour ISA Ampatsakan, 6 octobre et 27 novembre pour ISA Ambulkanj. Pour votre formation en second cycle, ISA vous propose son lycée privé. Seconde, enseignement général, technique commerciale. Première, S, L, technique commerciale. Terminale A, C, D, technique commerciale. Matière informatique pour chaque niveau. Rentrée, octobre 2015. ISA Ampatsakan, derrière Knaps un peu flou. ISA Ambulkanj, premier tournoi à gauche vers Biblav après arrêt busté Désanabusque 182. Contact 034 16 678 21 033 81 594 33. Tokatrano tsara karakara fianakaviana milamina ary indrao misy anjasa teraka mba hatsara ny fiainam-pianakaviana.
tiako ary mety aminao dia io azo antoka sy mahomby ny fampiasana azy dia io dia natao ho an'ny vehivavy toay Grab somebody sexy, tell them hey, bring me everything tonight. Bring me everything. Stepper. Vélo elliptique. Vélo d'appartement. Tapis manuel. Manova fanatanjahantena 30 minitra isanandro ho antoky ny fahasalamanao. Luxor, le plaisir du confort. K-pop, un an déjà. À l'occasion de son anniversaire, K-pop vous invite à devenir membre de la famille K-pop Band et accéder gratuitement à plusieurs activités. Des ateliers de dessin, des ateliers de chant, des ateliers de dance cover. Devenez invité de l'émission K-pop pour parler de votre passion pour la K-pop, des cours de coréen et des goodies de K-pop gratuitement. Inscrivez-vous dès maintenant à Cool TV Rudic ex-Somagel. Apportez juste 2 photos d'identité et un frais d'inscription de 10 milliards. K-pop, la passion autrement. Des produits de première qualité, premier choix, marque originale, des magnifiques panneaux solaires où l'on en prend plein les yeux avec un très bon rapport qualité-prix. Smart TV Ultratech correspondront mieux à vos besoins et à votre budget. Des subwoofers top et de qualité dotée des meilleures fonctions à petit prix. Sonorisation en tonalité fidèle et extraordinaire à la pointe de la technologie. Bowlay, toujours meilleur. In 2016, President Obama is looking for 1,000 young African leaders to come to the United States. If you are a Malagasy or Comorian between 25 and 35 who speaks English, you could be the young leader we are looking for to study in the US for 6 weeks, to work with young leaders from across Africa, and to meet with President Obama. Applications are open on www.yali.state.gov from now until November 11th. Voici enfin l'événement que vous attendez tous. Le groupement des concessionnaires automobiles de Madagascar vous présente le Salon de l'Auto 10e édition du 29 octobre au 1er novembre au CCI IVAP. Des animations pour tous les goûts ainsi que de nombreuses surprises. Participez au jeu SMS en envoyant Salon Auto, espace non complet au 34 34 00 777. Une voiture à gagner. Sponsor officiel Telma. Partenaire officiel BNI Madagascar. Total. Ankasitrahana hatrany ianao tombo klasy tombo vavy mbola manaraka ny fahitalavitra Cool TV amin'izao hariva izao manasanao manaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany lafin'ny politika avy hatramin'ny ozongozona ny seza ny Tsimbazaza izay no antony nampanginy ireo solombavambahoaka ao anatin'ny birao maharitra androany mikasika ny fikasana fanonganana azy ireo vondrona solombavambahoaka vitsivitsy manohana ny filoham-pirenena ihany no isany mangataka izany fanonganana ny birao maharitra izany fa inona marina ny tombontsoa ny fahefana nanan'ireo anivon'ny birao maharitra ka mahatonga ireo toerana ireo hiadivana mafy eny Tsimbazaza fianakaviany rahantsika amin'ny zo Rakotondrino. Mandatsy misy miteny momba ilay fikasana fanonganana ny birao maharitra ny anteny mera-pirenena avokoa ireo solombavambahoaka sendranay androany teny Tsimbazaza. Milaza tsy mbola manakevitra mikasika izany izy ireo raha nanontaniana. Isa zany ny questeur larana voalohany. Ireo questeur misa telo ireo no isan'ny lohalarana mahatonga ny resaka fangatahana fanonganana ny birao maharitra ankehitriny. Resabola araka izany no tena anton'ilay fanonganana fa tsy fandaminana ho fanatsarana ny fomba fiasan'ny fahefana mpanao lalàna. Isan'ny mitady izao fanonganana sy fanoloana ny birao maharitra izao ny vondron'ny solombavambahoaka manohana ny filoham-pirenena ao anatin'ilay memorandum de stabilité.
Isan'izany ohatra ny amin'ny Mapara 2 sy ny Mapara 3. Eo ihany koa ireo solombavambahoaka tsy miankina maromaro ao anatin'ny vondrona parlementaire HVM. Fa inona ny tombony mety ananan'ireo mpikambana ao anatin'ny biraomaharitra ireo ka mahatonga ireo toerana maromaro ireo iadina mafy? Ahitana filoha iray, filoha lefitra 7, questeur 3, mpampiakateny iray sy mpampiakateny lefitra iray ao anatin'izany biraomaharitra izany. Araka ny toko faha-4 ao anatin'ny lalàna anatin'ny anteny merapirenena, maromaro ny fahefana ananan'ireo mpikambana ao anatin'ny biraomaharitra ireo. Isan'izany ny fandaminana ny teti-bolan'ny anteny merapirenena iray manontolo araka ny 9/20 ao amin'izany lalàna anatin'izany. Ny filohan'ny anteny merapirenena no mpanapa-kevitra sy mpanalalana na ordonnateur ny teti-bola rehetra. Ireo questeur kosa no mandrindra izany vola rehetra izany araka ny 9/20 ao anatin'io lalàna anatin'io. Ireo ao anatin'ny biraomaharitra amin'ny alalan'ny fivorinan'ny biraomaharitra ihany koa no mandray ny fanapahan-kevitra rehetra amin'ny zavatra tokony ataon'ny anteny merapirenena. Isan'izany ny fandraisana fanapahan-kevitra amin'ny fanapahana sy fandaminana ny lahadinika amin'ny fivoriana araka ny 9/17. Ankoatra ireo ny tombontsoa hafa mety isitrahan'izy ireo na amin'ny tampikarama na amin'ny solika. Raha tsy ahivina, tamin'ity repoblika faha-4 ity, ireo mpikambana ao anatin'ny biraomaharitra ihany hatreto no efa notoloran'ny fitondrana 4x4. Amin'ny faran'ity herinandro ity no mety ametraka izany fangatahana fanonganana ny biraomaharitra izany ireo solombavambahoaka vitsivitsy ireo. Andrasana ny fivoaran'ny toe-draharaha manoloana ny maro anisa mety hanohana na hitsipaka izany. Vaovao nisongadina tamin'ity androany ity ihany koa misaraka dia mifamerina izay no azo amintsina ny fiarahan'ny filoha teo aloha sy ny eo amin'ny fitondrana ankehitriny vakindray ny ady amin'ny rotonta manoloana ny fikasany matrika ravalomanana hibody ny abatoara Simba etsy Andotapenaka rehefa avy nifamerina izy ireo tamin'ny alalan'ny fandaniana ny volavolan-dalàna manangana ny voamera-pirenena momba ny fifidianana Kaitan Andriantsilavo no mitondra ny fanadihadiana. Miverina tsikelikely ve ny toetra ratsy fahiny efa betsaka ny anatra sy ny fampitandremana nataon'ny vahoaka malagasy momba ny fikasana hivarotana an-tanindrazana na hibody tanin'olona fotsiny izao indrindra fa ny tany-panjakana. Nanamarina izany ny hetsy-bahoaka tamin'ny taona 2024 izay nahatonga ny filoha teo aloha nanao sesitany ny tenany nandritra ny 5 taona. Ankehitriny mikasa ny amerina izany indray izy manapikasana hibody ny abatoara teo aloha etsy Andotapenaka indray ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana nanao fitsirena tany an-toerana izy ary nilaza fa hamelona indray io toerana famonoana omby io. Teny mamirapiratra no nampiasainy fa mila fotodrafitrasa manara-penitra isika andraisana ny fivoriam-be faha-20 ny tany amin'ny teny frantsay amin'ny taona 2022. Tsy nisy zavatra niova teo aminy nandritra ny taona 2022 sy ankehitriny. Tsy nandray lesona teo amin'ny tantara ve izy ka mbola amerina indray ny fibodoana tany-panjakana. Afaka ilaza koa ve izy ankehitriny fa azy ny kianjamaki etsy Andotapenaka. Raha tsy ahivina efa nisy didim-pitsarana tamin'ny taona 2022 nanameloka ny Marc Ravalomanana 5 taona azan'ny terivozina momba ny fanotofana tanimbary teto Andotapenaka. Namalibotana azy ny mpikambana ao amin'ny gouvernemanta fa tany-panjakana io ka tsy azon'ny filoha teo aloha kitihana na inona ka sainy atao. Io tany io raha ny nambaran'ny minisy-panjakana misahana ny projet présidentiel sy ny fanajarenany tany dia tany-panjakana. Isay maty ny tompony io tany io ankehitriny ary misy tetikasa-panjakana atao eo aminy. Ny ministry ny fiompiana ihany koa dia namaly azy nanome lesona ihany koa raha toa ka manana fikasana hanangana toerana famonoana biby manara-penitra ny filoha teo aloha eo amin'ny taniny ohatra amin'izany ny anisambainy Andranomanelatra sy ny maro hafa. Satria izany abatoara izany dia raha ny fepetra raha ny norme misy zany dia tsy tokony atao amin'ny tana voatanana. Raha antsika mahalala nefa fa io toerana eny io dia ao anatin'izay hoe misy extension ny ville d'Antananarivo, misy ambadika eo ny hôpitaly manara-penitra. Lafim-baovava kosa indray bentanana mpisolovavan'ny ministeran'ny Atany, bentanana vitsy no nalefa lohalarana niaro ny ministeran'ny Atany androany manoloana ny fitarainana nataon'ireo bentanana maro tamin'ny Haino Amanjery sy ny gazety mampiseho ny fijaliana nandritra ny fandalovany teto Andrenivohitra. Fanadihadiana. Maro ireo bentanana no nitaraina tamin'ny tsy fahatombanan'ny fandraisana azy ireo na teo amin'ny tampikarama tokony horaisiny izany na tamin'ny sakafo na koa tamin'ny trano fonenana. Isan'ireo nitaraina tamin'izany ohatra ny bentanana avy any amin'ny faritra Sofia izay nosoloin'ny solombavambahoaka Nantsohitena. Mitaraina ireo mera maromaro fa indrindra ny mera Sofia tamin'ny nanantsona ireo taty Antananarivo satria ratsy ny fikarakarana mera ireo. Nrotsaka ny solovava sy nanadino ministeran'ny Atany ny bentanana vitsivitsy androany manoloana ireo zava-misy ireo. Eto misaotra koa zaho tamin'ny fikarakarana fampandrosoana izay teto Antananarivo zany. Mahafapo aloha tena ilazeko aminareo fa
afapo zay na tamin'ny fatoriana na tamin'ny vola nomeny zay tompony andraikitry ny karakara afapo zay tsy zay zany tsy hoe tsy ilazaka tsy idera fa tena midera le mpikarakara avy tao amin'ny ministra ambaratonga zava-misy angamba tsy marina zany filazana zany satria ny mera rehetra maneran'ny Madagasikara dia samby nahazo tombosoa tsirairay avy isaky ny tompony andraikitra zay misy zany hoe zany misy ny filazana hoe resaka coach isaky ny région dia ireo coach reo no mikarakara ny isaky ny faritra. Izao zany manana marina ny be ny tanàna avy lavitra ny vahiny teto an-drenivohitra sa ireo be ny tanàna akaiky ny fitondrana. Raha tsy ahivina nampiakarina teto an-drenivohitra ireo be ny tanàna misa 770 sy arivo ireo niaona tamin'ny filoham-pirenena ary nomena fampiofanana momba ny fitantanana momba ny commune isan'isany avy. Fampiofanana lasa fampiseho-kerin'ny fitondrana manoloana ny mpamatsy vola vahiny tonga nanatrika izany. Vaovao mahakasika ny fiainan'ny isa-tokantrano kosa indray hiakatra hatramin'ny 500 isanjato ny vidin'ny arina fandrehatra ny charbon mandritra ity vanim-potoana ny fahavaratra ity. Ny faharatsian'ny lalana no ny rotsakorana no antony lehibe mampirisika ny mpamongady ampiakatra ny vidiny sarotra ho an'ny mpanjifa nefa ny ala amin'ny arina fandrehatra ka tsy maintsy vidina ohatrinina ny fiakarany na ohatrin'ny fanadina etiny Mikaela Ramarla. Saika mampiasa ny arina fandrehatra ny ankamaroany ireo sarambabem-bahoaka ny tokantrano tsiraisy ny mpanao any masaka rehetra ho an'ity mpivarotra sy mpamongady mofo iray ity. Mahalansa roa kitapo isan'andro izy. Tsy misy ny fampiakarana andreo hitana amidy fa ny fanenana ny habean'izany no atao. Ao kosa ireo izay tsy mbola manahy amin'ny mety sy ny fiakarana amin'ny vidin'ny arina fandrehatra. Amin'izao izany aloha mbola tsisy mampiahy ahy, tsisy mampatao satria mbola vao manomboka ilay orana amin'izao. Mahazatra anay zany rehefa volana janvier zay fa manao stockage na charbon fa amin'izao mbola milamina izy. Na mpivarotrinina zany na mpivarotrinina rehefa fahavaratra dia ao amin'ilay entana tsy maintsy mihena ny atahan'ilay entana teo zany ianao mora vidin'ilay entana dia lasa mihena zany ilay izy. Dia trizay koa ny anay mofo baolina dia be amin'ny mofo baolina tsy maintsy ahena satria tsy afaka mpiakatra ny vidiny io zay rehefa miakatra koa miporiana io dia tsisy mividy rehefa manao hoe 700 zay na 700 mofo baolina dia alohan'olona ary mihinana zavatra fa tsy zay io no ampiakana fa ny fatrany fotsiny zany mihena. Etsy ankilany manamafy ny ahiahin'ireo mpanjifa momba ny fiakaran'ny vidin'ny charbon mpamongady iray nanotaninay hatramin'ny 500 isanjaton'ny izany fiakarana izany. Ny antony mampiana ny vokatra ny andro sy ny lalana ratsy. Tsy azo toerana ny fiakaran'ny arina fandrehatra raha ny fanazavan'ireo mpamongady. Raha ny vazivazin'izy ireo hatrany hanomboka indray izao zany ny filaharana. Zany hoe ny antony ny akarany aloha dia ohatra zany taloha zay mahatonga ohatra hoe 3 voyage ao anatin'ny ohatra hoe ao anatin'ny semaine na deux voyage dia zary ny ao anatin'ny semaine raha rehefa mirotsaka ny orana tsy mahatody ianao tsy mahatody voyage ray tsy azahoana zany izy rehefa mirotsaka ny orana. Misy avy sasaka avy telo eny ohatra zany tena ohatra tsoroko aminao raha zay zany mivarotra sanga 90 000 dia mety nany 200 000 225 tsy le stoko lanina mihitsy tsisy zay aloha dia tenenina fa zay tonga lany io zany raha vao mirotsaka ny orana ny olona koa fa mailo zany tonga dia le olona mividy atsara lasa maka migony lalana aloha zany dia ianao zay mandeha makany amin'ilay toerana zany manamboatra zay aloha dia tsorona anareo za tena mamboatra lalana mihitsy zahay rehefa ohatra zany fa avarotrao dia mitondra vato mitondra manamboatra ianao satria raha mifanjakana foibe nandrasanao tsy hanao an'izay izy. Ho an'ireto mpamongady ireto izay mamatsy ny ampahany eto an-drenivohitra sy ny manodidina avy any Ambohimaso ny arina tonga eto. Tamin'ity herinandro ity izay tonga dia lany avokoa ary saika maka amin'ny gony avokoa ny 700 isanjaton'ireo mpanjifa eto amin'ny manodidina. 720 amin'zato tapitrisa ariary io no volana natokana natodisana ny forum des paysans ety amin'ny CCI Vato manomboka raha ampitsoka hifarana ny zoma ho avy zao any amin'ny lapam-panjakana Iavoloha. Olona mihoatra ny 700 no andray anjara amin'izany 500 sy 500 solotenan'ireo tantsaha manerana ny faritra 12 ny ambony kosa ireo mpandraharaha sy mpiara-mombonantoka. Ministera 3 no mandray anjara amin'izany ny ministeran'ny Jono, ny fiompiana ary ny fambolena. Loha hevitra maro no diniana mandritra ity fiona
Andrasambe ity ny tolo-kevitra sy ny fitantanana ny crédit sy assurance agricole, infrastructure agricole ary ny vokatry ny tetikasa efa nandalo teto amintsika. Tanjona ny fametrahana paikady mazava ahafahan'ireo tantsaha mandroso manana ny ampy sy ny sakafo ara-pahasalamana. Fanampanazavana entin'ny sekretera jeneraly ny ministera ny fiompiana. Andro anankiroa natokana amin'izany. Ny voalohany atao iren'ny CCI Vivado. Io zany ny tena atrikasa ary tsy maintsy faranana amin'ny tsoakevitra izay atolotra ny filoham-pirenena. Dia ny 23 eny amin'ny filoha dia atolotra ny andriamatoa filoha izay tsoakevitra tapaka teny Ivato mba avadika ho laminasa action ataon'le ministère anankitelo. Atao ankilabao voailika ary atao tsinotsinona ny teknisianina malagasy eto amintsika ireo vahiny no mba antoerana ka mahazo ny 900 ny tolobidina ny marché rehefa misy asa totosaina eto amintsika. Na izany aza nefa voalaza fa isika ihany no mandoa ny trosa rehetra amin'izany fanadihadiana. Tsy mahazo tsena ny akamaroan'ireo orinasa madinika ka miteraka fatiantoka ho azy ireo izany. Raha maraka kosa ny tolo-paritra voaray dia mety azo asa avokoa ireo enjeniera tsy anasa na koa ireo vao nivoaka ny fianarana. Aiza ho aiza no avy ny asa teknika, inona ny vahaolana mafonja, entina hanatsarana sy ampiakarana ny lentan'ny teknisianina malagasy izay betsaka sy manam-pahaizana ary afaka mifaninana tsara amin'ireo avy any ivelany. Manahoana ny fampiofanana ny teknisianina malagasy, namaly izany ny filoha vaovaon'ny PME BTP na ny petites et moyennes entreprises de bâtiment et des travaux publics et hydrauliques. Rony dia mba ahitana zay tena hoe iza ny tena entreprise ary raha misy ary entreprise vaovao dia tsy maintsy ampanao formation ato anatiny zay rehetrarehetra mba isian'ny professionnalisme eo anatrehan'ny asa zay ataontsika eto Madagasikara. Satria le décret 86/11/14 efa neken'ny fanjakana efa vita soni dia ny tombontsoa zany tsy maintsy mandalo amin'iny daholo misy classification zany zao manomboka zao ny entreprise hiasa eo anatrehan'ny fanjakana. Mila omena tosika ara-bola sy ara-pitaovana ny teknisianina malagasy raha te hifaninana amin'ireo avy any ivelany. Tokony apetraka ihany koa ny varotra mitovy na ny marché commun. Omena sehatra izy ireo mba ahafahany mivelatra tsara, isan'ny olana goavana ary sakana tsy fahazoan'ireo orinasa madinika tolo-barotra hatramin'izao. Ankoatr'izay, tsy manana fahatokisana amin'ireo orinasa madinika ny banky any ivelany satria tsy voasikajy ao anatin'ny taux préférentiel izy ireo. Mahay isika ary mora vidy, mora karama dia ampiasaintsika. Fa ny zavatra mampalahelo dia isika zany lasa ampiasain'ny vahiny. Fa rehefa malagasy no fampiresaka dia tsy haiko na hoe tsy mahay mifanaja na tsy mahay mifampatoky na tsy mahay mijery zavatra mety hoe mahomby sy mahasoa fa ny zavatra olana zany dia hoe lasa atao anjorom-bala foana ho an'ny teknisiana malagasy. Raha ny fanazavana azo, vahaolana ny raisina manoloana izany ny fametrahana ny classification des catégories des entreprises izay voafaritry ny décret 86/11/2011 ka ho sokajiana arak'izay haben'ny orinasa mivondrona ao anatin'ny fikambanana ary samy isitraka ny anjara varotra sahaza azy avokoa ny orinasa rehetra izay miisa 500 sy 700 hatreto. Nisy fanovana ny mpikambana ao amin'ny birao an'ny PME BTP na ny petites et moyennes entreprises de bâtiment et des travaux publics et hydrauliques. Fanatsarana hatrany ny tontolon'ny asa fandraharahana no tanjony. Lafiny sosialy kosa indray mihoatra ny tokony ho zaka ny isan'ny mponina eto Antananarivo. Misy arak'izany ireo tetikasa amindrana ny ampany amin'izy ireo ho any amin'ny toerana vaovao any ambanivohitra na natona hoe exode urbain. Inona avy anefa ireo foto-drafitrasa ilaina anatanterahana izany fanadihadiana. 270 ny commune ambonivohitra eto Madagasikara hatreto. Sarotra ny mifehy ireo tanan-dehibe ireo noho ny antony maro samihafa. Ho an'Antananarivo manokana, ahina hiakatra 2 hatramin'ny 3 eny ny mponina eto hatramin'ny taona 2024. Etsy ankilan'izay nefa mbola tsy manaraka ny fenitra amin'ny tanan-dehibe. 270 ny foto-drafitrasa fonenany eto raha ny nambaran'ny tale jeneraly ministera amin'ny fanajariana ny tany. Mita amin'ny fotoana tanan-dehibe. 270 ny mponina tanan-dehibe io iato dia mipetraka amin'ny tranotonga finajarizary. 270 ihany no misitraka ny foto-drafitrasa iombonana. 530 fotsiny ny tena mahazo herinaratra mivantana ao an-tokantrano. Ambany zany. Mbola marefo ny tanan-dehibe raha manoloana tandiny-doza voajanahary sy ny fivavahany toetrandro ary risika hafa tanan-dehibe izay matetika angatatroaty nanay trano hitantsika nafikosahany tany. Mbola malalaka nefa ny tany tsy misy monina eto Madagasikara.
kanefa dia mitangorona andrenivohitra amin'ny mponina. Ny tetikasa exode urbain dia niainga tamin'ny fahitana ny fahateren'ny tanan-dehibe. Raha ny namoronana ny tanàna n'Antananarivo tany am-piandohana dia tanàna natao honenana olona efatretsy. Efa tafakatra 3 tapitrisa nefa nisan'ny mponina eto Antananarivo ankehitriny. Mihoatra ny tokony ho izy ka mahatonga ireo olana maro mitranga amin'izao fotoana izao. Inona ny tokony ataon'ny fanjakana mba hanatanteraka ny tetikasa fifindrammonina? Ka io zavatra tsy maintsy dinihana amin'ny fanajariana ny tany io, tsy maintsy dinihana amin'ny fanajariana ny tany, aiza ny misy tany azo ampiasaina, iza ny olona ny te handeha ho any, move efa misy structure d'accueil afaka handray an'ireo olona ireo dia tsy maintsy dinihana daholo za rehetrarehetra zany satria manko matoa hifindra ilay olona dia efa vonany hipetraka eo atoerana. Tsy maintsy atao koa zay ampandrina ny tany mba hoe mipetraka eny izy dia tsisy ny fanajariana rehetrarehetra, ny sekoly, ny sekoly, ny inona moa zany ny fitoeram-pitsaboana etc. Dia ny fandaminana koa mba tsy tonga eny izy dia anjehin-dalo dia tonga dia hialo indray. Mbola tsy voafeny mpitondra ny resaka fanajariana ny tanan-dehibe sy ny fifehezana ny fifindrammonina eto Madagasikara. Efa maro ireo vahaolana hita nandritra ny atrikasa maro efa natao teto amin'ny firenena toy ny atrikasa tanan-dehibe izay ny farany androany tetsy amin'ny Carleton Nosy. Fampiarana ireo vahaolana ireo no andrasan'ny vahoaka. Mbola eo amin'izy lafiny sosialy izay hatrany tantaratra sady ny voka-dratsy ny orana ho an'ny mponina eto andrenivohitra eo amin'ny sehatry ny fampianarana tsy lavitry ny ministeran'ny fampianarana eo Ampefiloha Manaritsoa Andavamamba fijaliana no iainan'ireo mpianatry ny EPP miala ao an-trano ka hatrany ampianarana nijery ny zava-misy teny an-toerana ny namana Feizo Rafaly. Vao manomboka izao ny fahavaratra, efa tafiditra ny trano ny rano sy ny loto fa sahiranana no iainan'ny vahoaka indrindra fa ireo ankizy kely. Babenatra any an-tsekoly arovana azy amin'ny loto sy ny valanaretina. Ny rano amin'ny elakelatrano rehetra amin'ny lalana iny dia tena mitsikafona daholo ny maloto rehetrarehetra. Dia tsy maintsy voatery hoe babena zany ilay zaza zany dia ny zava-misy ety ambany ety zany tena mijaly mihitsy izay na fandianana na fodiana dia izao hoe raha mahita na eto amin'ny tokotany eto dia jereo zao ny rano. Misy fotoana mihitsy ny ankizy tsy afaka mandeha mianatra. Tsy any an-trano ihany fa hatraty an-dakilasy miaritra any afitsiky ny orana ireto mpianatra atao amin'ity efitra ity. Ankoatra ny rano eo an-tokotanin'ny sekoly, dibo-drano ihany koa ny atao anaty efitra. Mijanona mihitsy aloha ny fianarana miandry ny fitsaharany. Zao salinanay ato. Mitete rano be zany atao ampianarana rehefa avy ny orana dia amin'izay fotoana izay nefany mampalahelo ilay ankizy satria rehefa miaina amin'ny orana any atokantranony nefa koa aty ampianarana mbola miaina ao anatin'ny orana ihany koa nefa mianatra ato ampianarana. Hisy fiantraikany amin'ny fampianarana ny rotsakorana raha ny fanazavana azo hatrany. Mety afara amin'ny fahatapahan'ny fianarana mihitsy ary zany raha toa ka tsy misy ny fepetra entitra raisiny. Rehefa tena avy ny orana ka miakatra ny rano dia mijanona ny ankizy satria tsy alefa ngay aman-dreny miropi-trango eo ankizy ireo. Itsoa io orana io dia voatery eo ankizy ireo tsy maintsy mifindra trano amin'izay fotoana izay tonga dia tapaka ny année scolaire anankiray. Etsakilan'izay tsy vitsy amin'ireo mpianatry ny EPP no mbola tsy vory fitaovana noho ny olana ara-bola ny ray aman-dreny. Eto ampiandrasana ny kit scolaire avy amin'ny fanjakana ny sekoly sy ny ray aman-dreny amin'izao. Fitaovana mbola tsy ananandry eo ty ampianarana? Loko dia cahier dia boky. Raha ny fanazavana azo avy amin'ny sampana mpamantatra ny toetrandro, bebe kokoa noho ny tamin'ny taon-dasa ny rotsakorana amin'ity fahavaratra ity. Raha toy izany ary ny zava-miseho eto andrenivohitra tsy hitan'ny ministera misahana ny fampianarana, manahoana kosa ny any ambanivohitra. Ny fitiavana sy ny fiangaliana ny asa no isan'ny mampandroso ny asa iray. Toy ny isan'andro asa madinika sy miavaka iray indray no entina amintsika ato anatin'ny fampahalam-baovao. Ny asa fandokoana tsy ireo mpandoko mahazatra fantatry ny maro anefa fa ireo mpandoko fiara mandehandeha. Toy ny ahoana ny tontolo andro ny rakoto-jaona Solofson izay mitety ireo parkina maro eto andrenivohitra izay mivelona amin'izany asa izany. Ato anatin'ity fanadihany Mikaela Ramarla ity no anarahanao ny Antsiprian zany. Ty zao pièce crème zao zany zao ty ataoko ty.
raha koa jaona sy lofisona izy solom-pandoko asa iray izay tsy dia betsaka mpanao ny asa sangidiram-bola mandidina ny 12 kilometatra isan'andro ny ditongotra izay tsy maintsy ataony solo manenjika parkiny isan'andro izy Analakely, Akorondrano, Ampefilo, Andravoangy ampahany amin'ireo toerana andalovana izy ireo. Araka izany tsy manana toerana raikitra ny tenany araka ilay asa hoe mpandoko mpandendeha 70 isan-jaton'ny mpanjifa kosa no fiarakaretsaka. Dia ty zao misy ohatra hoe tsy mitovy zao le loko dia ampitoviny izy zao manaratsy maso an'le olona mitondra anazy zany dia izy koa zany mba mikarakara dia mba misy ohatran'izao hoe any aminao izy dia afaka manao 5,000 arakaraka izay fahasahin'le mampanao ihany zany fa zay koa tsy manao forcé hoe manontany client dia afaka mifanaraka amin'ny client eo zay mijery an'le izy moa misy le olona manontany anahy hoe inona ny zavatra ataonao. Mijery ireo loko simba misy amin'ny fiara mandalo ary manontany ireo mpitondra fiara mijanona izay no tsy maintsy ataony isan'andro, tsy maintsy atao afa-po kosa ireo mpanjifa. Ty zany tsy azo koropahana le manao an'le loko fa raha vao mifandisy kely fotsiny le composé le manao composé an'le loko dia manjary tsy mitovy le lokon'le tomobile. Tsy misy ny fianarana manokana raha nambarany 10 taona ny lomanosana tao anatin'ity fandokoana ity solo ary tsy masaka anazy ny firotsahan'ny orana maro karazana loko tsy maintsy hoentin'ny solo isan'andro. Kitapo kely iray ny itondrany izany ny fanajana sy ny fikirizana ny tsy ambaratelo ny asa raha nambarany. Fahitako an'le asa aloha mahavelona le izy tsy niasa tamina garazy fa mijery an'le mahay ireny dia ireny ny anarako. Lokoloko kely ohatran'izao ihany zany mba ataoko fa rehefa sendra an'le mba manao tomobile lehibe dia afaka manao. Mandeha tongotra foana moa rehefa te hita vola dia tsy maintsy mandeha tongotra. Mandidina ny 2,000 ariary ny fandokoana ary mahazo 10 hatramin'ny 12 isan'andro izy ireo mpanjifa mahavelona azy ny asa ity ary misy manjifa isan'andro. Lafim-baovao hafa kosa indray mitohatra ny fandefasana malagasy antsokosoko iondrana any Mayotte. Tranga tany Ambanja omaly no tazoma amponja vonjamaika ary miandry ny fitsarana ireo mpisoloky miisa 4. Vola mitetina 7 tapitrisa ariary no efa lasan'ireo mpisoloky raha olona 3 no fitaka tao anatin'izany nanany aina trany. Ireo olona izay nikasa ho any Mayotte hitady asa ka niemotra tamin'ny ora farany fanampanazavana entin'ny tompon'andraikitry ny gendarmerie any Ambanja. Meta zaro tany ambanivohitra ny Ambanja indray zany le olona hoe any miandry ambaraka moa ny alina mihina be moa zany nisy feo zany ino zareo tamin'le vadin'le mpisoloky tsika ve tsy amoron'olona raha zao foana no mitohy dia zany no vehivavana koa zany tonga dia efa mailo tonga dia mitsoka nakany Antananarivo natao ny fitadiavana ny andro alina mihiny foana zany zareo dia miakatra teto Ambanja dia mangataka vola tamin'ny ray aman-dreny hoe allo zay ody fa ny resaka fisolokena tsy fandehanana any Mayotte ity. Dia rehefa natao moa zany fikarohana moa zany fisamborana dia trasa le raindagna le fisolokena dia afadrokitika zany dia rehefa natao fisamborana manaraka dia trasa ihany koa le telo namany hafa. Talampatilava 3 sy 900 isa no hitan'ireo mponina teny amoron-dalana teny Anosizato andrefana androany. Nizara baoritra 4 izany ary milanja 20 kilao. Tsy fantatra izay nametraka ireo tolana ireo tsy nahitana fasana vaky ihany koa tamin'ny toerana manodidina. Raha nambaran'ireo tompon'andraikitra teo anivon'ny Fokotany antokotany tsara faritra Anosizato andrefana. Fanadidiny Mikael Ramarla. Baoritra 4 no nahitana taolapaty teny Anosizato andrefana io atoandro io. Ny baoritra iray nisy taolana 520 isa ary milanja 520 kilao. Ny baoritra faharoa nahitana taolana 520 isa ihany koa ary milanja 520 kilao. Ho an'ny fahatelony kosa nahitana taolana 530 isa izay milanja 3 kilao. Ary ny baoritra iray farany nahitana taolana miisa 20 izay milanja 730 kilao.
tompoko dia teo amin'ny lalana mitsofoka makany ambany andrefana iny teo zany nahitana mibaoritra anankiroa tokony tamin'ny 4 teo olona andeha hivarotra no nahita dia niatso ahako izy amin'ny tany aho tsy misy raha mifasana manodidina ity na hoe ataorino vaky satria ny fokon'olona rehetra efa tapitra ny jery dia tontolo daholo fa tsisy fa dia mifahafantaranay dia avahany lavitra tsy fantatra hoe na avahany varatra na avahany andrefana na avahany tsinana le fatoavana fa dia teo no mipetraka le izy raha mifahafantara raha fieritreretanay azy aloha dia hoe entan'olona tao anaty baoritra le izy fa tsy mbola nisy nafantatra hoe tolapaty amatompona ndraikitra anay fokotany roa tota tompoko a dia mikambana izay mikarakara ny fandevenana azy zany dia izay no azonay atao aloha fa tsy mbola nahita ohatran'izao mihitsy n'izay raha tsy izao tompoko. Hatreto tsy fantatra mazava ny hoe iza no sakiako ireo taolapaty ireo, avy aiza ireo taolapaty ireo ary atao inona. Ankizy sy tanora mahery ny 9 iray alina no azo tombotsoa amin'ny foto-drafitrasa sy fampitaovana manara-penitra vaovao ny Alliance Française de Antananarivo. Notikanina androany ireo foto-drafitrasa sy fampitaovana ireo niaraka tamin'izay ihany koa ny fanokafana ny colloque national des Alliances Françaises de Madagascar tanterahina mandritra ny 3 andro ao amin'ny AFT Andavamamba fanazina iarahana amin'ny Fehizora Faly. Vola miodidina amin'ny 9,000 euro no nentina nanorenana sy nanavaozana ireo foto-drafitrasa ianarana ary anovozana fahalalana maro indrindra fa ara-kolontsaina eto amin'ny AFT Andavamamba. Solosaina, tablety, boky, médiathèque. Afaka misitraka izany maimaimpoana ireo mpikambana anatin'ny taona iray eo anivon'ny Alliance Française. Fifaliana lehibe ho anay zany mahazo andreo toerana vitsivitsy fanampiny eto amin'ny Alliance Française reto raha tsy hitanisa fa tsy ny salle de classe anankiefatra tsika dia raha malala fa tsy ampy andraisana ireo mpianatra mianatra ato amin'ny Alliance Française ny salle de classe tokony mbola ampianary fa efatra aloha zany ny tratra dia ny tena zavatra nitokanana lehibe indrindra androany dia ny médiathèque izay natokana trano lehibe anankiray. Zavatra anankiray tiako marihana ihany koa ny vola nampiasaina nanamboarana sy nanatsarana ny tranomboky ny Alliance Française io dia fanampiana azo avy any ivelany amin'ilay projet PAM plan d'appui à la médiathèque dia izay vola sy fanampiana izay zany nafahanay nanatsara sy nanalehibe an'io médiathèque io. Eny amin'ny fiarahamonina betsaka ireo tanora mampifangaro teny na manao vary amin'anana ny teny frantsay sy ny teny malagasy. Isoroana izany ho ny minisitry ny kolontsaina sy ny asa tanana ny ampidirana ny taranja kolontsaina ao anatin'ny programa mpampianarana. Ny tanjona amin'izany dia mba iandrianana ny teny ary amezana ny any hafa ihany koa. Sasany dia tia ampafantatra eto fa ao anatin'ny politika nasionala ny kolontsaina amin'ny andininy 20 dia misy ny hoe fampidirana ny kolontsaina ao amin'ny fampianarana dia vao tsy ela koa zao nisy atrikasy natao mikasika an'izay zany hoe ampidirina ao anatin'ny fampianarana ho taranja indray ny kolontsaina. Mifanaraka amin'ny fivoaran'ny teknôlôjia ankehitriny raha ireto foto-drafitrasa ireto ary anisan'ny fitoerana ara-kolontsaina manara-penitra eto amintsika. Hatreto 9,000 alina ireo mpikambana ao amin'ny Alliance Française. Afaka misoratra anarana eny an-toerana ireo ankizy, tanora ary ny lehibe izay liana amin'izany azona misitraka maimaimpoana ny hetsika sy ny tolotra rehetra misy ao. Voalohany amin'izy alafiny kolontsaina izay hatrany Soagoavana no atotry Lalao Rabesona amin'ny fankalazana ny 70 taonany hitondra ireo rehefa nahafantarana azy izy arahoary ny fanadihadiana. Ny fampisehoana amin'ny ity indray mitoraka ity, fampisehoana izay iarahana amin'ny Miritsoka Production izay efa nikarakara ny sehon'ny Lalao Rabesona. Misy ny fiarahana amin'ireo mpitendry matianina ka hiavaka tanteraka ny resaka feo amin'izany raha ampitahana amin'ny seho hatr'izay ho afoloeny ny hatsarana hoentin'ny mpikarakara mandritra ny fampisehoana. Ny fiakarana tsehatra farany tsy misy ny farany misy voalohany foana fa ny karana sehatra amin'ity zany zao dia niritsika ny karakaran'ny ho 70 taona ako amin'ny farany volana zao. Zay zany ny tena dikan'ity sady ohatran'ny tindra reo ihany angambany hoe misy maman ambadibadika eo elle est toujours là fa miezaka mafy mihitsy izy ary tena raisiko amin'ny fo manontolo mihitsy ny zavatra ataon'ny ankizy.
ny amatorako an'le izy ngamba ny hitanareo fa isaky ny mihira dia mitehika azy foana satria tena tiako ny zavatra ataon'ny ankizy zany. Manome fotoanantsika rehetra araka izany lalao Rabesona ny alahady 20 oktobra amin'ny 3 folakandro ao amin'ny CCSK Antamena ary ny 30 oktobra amin'ny 7 ao amin'ny JR restaurant Anosivavaka Ambohimanarina. 5,000 sy 2,000 ny fidirana amin'ny 20 oktobra ary 2,000 izany ny 30 oktobra. Vaovao any ivelany kosa indray entina maranana izao fampahalam-baovao izao tsy mbola miarina ny firenena libianina. Efatra taona aty aoriana ny nahafatesany Muammar Gaddafi. Lavan'ny parlemantatra ihany koa ny tolo-kevitra avy amin'ny vondrona iraisam-pirenena hananganana gouvernemanta ny fiara-mitantana any an-toerana. Ny fanjakana islamika dia miamahazo vahana trano tato anatin'ny herintaona. Fanadiny eo amin'ny sary ny France 24. Efa taona aty aoriana fatesany Muammar Gaddafi. Mbola tsy nilamina ny toedrarana ny toerana, tsy mbola miarina toe-karena, korotana sosialy ary manjaka ny ady seza samihafa amin'ny fitondrana. Ho an'ny manam-pahaizana manokana avy any Moyen-Orient, Michael Naibi Oskoui, tanatin'ny fotom-pisainana sy ny fahendrena no nitondrany Muammar Gaddafi any Libia saingy tsy nahavaolana izany fa vomaika nandetika azy fa matsimbola azo avy amin'ny famokarana soltany fokarina any toerana no nahafahany hatramin'izay nanohitra ireo mpanohitra ny fitondrana. Famokarana soltany no isan'ny nalalana ny firenena libiana saingy tao anatin'ny fitondrany ny enatrany amin'ny atsasan'ny fandrana soltany makany ivelany izany hoe mandidina ny 4 barily isan'andro. Ny 20 oktobra 2024 no namonoana azy rehefa niaina tao anatin'ny etsy-bahoaka ny mponina tao anatin'ny 9 volana ratsaivana dia fanonganam-panjakana tamin'ny taona 1979 no niakarany teo amin'ny fitondrana. Nanomboka teo roa samihafa no nifanandrina eo amin'ny fitondrana libiana nateo azany fikasan'ny firenena mikambana metraka ny gouvernementan'ny firaisan-kina nasionaly hamany krizy any toerana. Ny taona 2024 dia nanomboka nametraka ny politika any ihany koa ny fanjakana islamika atao Libia. Ankilany fanovana ny rafitra nazory ny Gaddafi ny vahaolana ho an'ny manam-pahaizana any toerana na ny lafin'ny politika izany na ny lafin'ny toe-karena ny fanatanjahantena fa indrindra ny lalàna ampiarina ao atoerana amin'izao fotoana izao. Dia kosa ireo fitiana aminao ireo vaovao nisongadina tamin'ity androany ity kestera miisa 3 no miozongozona ho Tsimbazaza resabola araka izany no ambadika ny fanonganana ny birao maharitra ny anteny mera-pirenena solombavam-bahoaka akaiky ny fitondrana ihany no ambadika izany. Mikasa niaka ny abatoara etsy Andotapenaka ihany koa ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ny tany anefa tsy anazy fa ny Seimad nanohatra avy hatrany ny mpikambana ao amin'ny gouvernemanta Ravelonarivo. Ary farany niakatra 500 isanjato ny vidin'ny arina fandrehatra na ny Sarbao Atsoatsy iampindray ny fasahirana ny mpanjifa iverina indray ihany koa ny filaharana Sarbao ny lalana tsy nasy-panamboarana no antony izany raha ny fanazavana azo hatrany. Dia ihany koa no entina marina ny fampahalamavaao tamin'ity androany ity soa ny anao nanaraka izany hatramin'ny farany manome fotoana ho anao ho amarampitso indray veloma tompoko. Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makany Kafitsony, tongava malaky amin'ny magasin Baolay. Pour votre formation après le bac, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo. GSI, université privée habilitée par l'État. Ny fampalalam-bavao miarahanao tamin'ny Soka Vitre, magasin Baolay, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo, université GSI.